manoloana izay lozam-pifamoivoizana amin'ny sehoetsero izay moa dia nanambarany koa ny ministra ny fitaterana fa misy ny paikady sy natao indrindra amingorana ny fahamaroan'ny lozam-pifamoivoizana an-tanety sy an-drano ary dia misy ihany koa ny antsoavo nentin'ny ministra tompona andraikitra. Sy lefitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna io no mafisiny Andriamatoa Ulrika Andretina ministra fitaterana ny fizatana ary ny famantarana ny toetrandro raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety MATV androany manoloana indrindra ireo lozam-pifamoivoizana amin'ny CCS tato ato dia nampafantatra ny ministra fa misy ny paikady napetraka entina hisorohana izany ary ho fiarovana ihany koa ny haino mpandeha amin'ireny fiara-pitatitra ireny. Nampatsiahy ny ministra noho izany fa misy ny andraikitra izay tsy afaka sahan'ny ministera satria miankana tanteraka amin'ny tompona fiara sy ny kooperativa mpitaterana izany. Misy kosa ny tsangadravatra zay tsy afaka mihitsy ny ministera miditsy antretra satria resaka ohatra hoe fampidirana ny mpamily zany dia tompon'ny fiara ny tomponatoka amin'izany. Ny ministera zany tsy mahafantatra hoe mpamily manana diplôme inona moa ty sa hoe mpamily avy aiza ty fa le tompon'ny fiara zany no manao an'izay zavatra zay. Ka indraindray misy mpamily mety eritreretina hoe olona tsara olona tsotra nefa ny any an-dalana izy dia manao ny aim-bahoaka tsy ho zavatra amin'ny fandehanana mafy ohatra efa miezaka ihany zany zay rehefa misy ny mpamily mahatonga tsangan-javatra ka mahafaty olona dia tonga de retrait systématique ny permis de conduire ary avio tsy averina amin'ny tsony ny permis de conduire, retrait systématique ny licence ho an'le fiara ho an'le tompon'ny fiara zany hoe tsy tokony hiasa tsony zany fiara efa natsatsarana zany. Misy koa zany ezaka ifampiresana amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireo coopérative fa zay coopérative ka hitsangany reny toe-javatra reny satria tsy mahavoafe an'le mpamily ao aminy zany ny coopérative dia tsy maintsy misy zany fepetra ho raisy ministera. Raha ny paikady efa napetraka ihany koa dia nampatsiahy ny ministra fa misy ny fiaramiasa ny sampandrara maro samihafa, fiaramiasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa izay tonga ihany no arabaina. Ministera zany dia entitra amin'io entitra tanteraka mihitsy amin'ny fisavana sy ny fanarana maso an'ireo mpitatitra indrindrandrindra fa amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra zao. Ny ain'olona no resana, ny ain'olona tsy manana vidiny io tsisy io zany no tokony tandrovana voalohany amin'ny resaka fifamoivoizana ka niezaka efa betsaka no nataon'ny ministera raha tsy resaka fotsiny fa amin'ireny stationnement reny dia efa misy ny tetikasa atao hoe zay tonga soa ihany no arabaina io zany dia misava tanteraka an'ireo taxi brous zay manao any zotra national misava mba tsy ho isiny surcharge, misava mba tsy ho isiny entana be loatra satria tsy tokony hifangaro mihitsy zany ny fitateram-bahoaka sy ny fitaterana entana ka zay any mahatonga ny ministera tsy maintsy nandray andraikitra amin'izay tetikasa antsona hoe zay tonga soa ihany ny arabaina. Eo akaikin'izay misy ihany koa zany niezaka efa atao miaraka amin'ireo tandro filaminana gendarmerie zany sy ny polisy mikasika ny fisavana na ny fisavana araka toetra io zany hoe ireo mpamily ireo dia raha manao zotra lava loatra dia tokony roa foana zany ny mpamily. Ny antso ny mpanjifa ny ministra fitaterana mba hijery akaiky ny kooperativa mpitaterana manara-penitra mialohan'ny akana fiara hitatitra azy any amin'ny toerana iray voatondro.